Iny zany zao fa de vaky Ambatolampy indray ilay fiara vaovao lafo vidy be. Avo efa treny amin'ny an'ny filoham-pirenena frantsay, izay filohana firenena anatin'ireo firenena miisa 7 manan-karena indrindra eto ambonin'ny tany ny vidiny. Izy amin'io filohana firenena farany manitra indrindra eto ambonin'ny tany no nitaingina ilay fiara lafo vidy. Nagaga anefa fa ny fanandrify tamin'izay koa dia naoraka tampoka teo fa hoe lasibatry ny fampozinana ara-tsakafo ny filoham-pirenena malagasy. Tsy vo tamin'ity taona ity angamba no nainonana na lalan'ny malagasy izany voambolana hoe fandrebirebena na diversion izany. Eo koa ny atao hoe fandrendrehana saim-bahoaka na manipulation de masse. Mipetraka ny fanontaniana ary manoloana izany rehetra izany. Mbola ho tohizana trano ve ny fiononana amin'ny filalaovana serasera sy seho ivelany, ny fampirantiana hatrany ny zava-misy ety ivelany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena mihitsy no efa manakihana sy namaky Ambatolampy azy fa tsy izany velively no atao hoe fandrosoana. Zavatra iray indray izao, io ny kianja Barea, tsy nahazo fankatoavana. Ireny ny EPP sy ny hôpitaly no lazaina hatramin'ny tetezamita fa manara-penitra, kanjo haina anara-pofona. Ny sasany rodana ampitoerana teo, nefa nambara fa trano-mpanjakana vaovao manara-penitra. Inona moa izany no azo antenaina ao anatin'izany rehetra izany fa dia tonga amin'ilay ohatry ny manam-pahaizana Albert Einstein manao hoe aza manantena vokatra vaovao raha tsy manova fomba fanao. Madagasikara tsy maintsy mandroso ny nampanantenaina, saingy Madagasikara vao mainka miagisitra no mitranga.